Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Io mbavaka tsy ravana. Ento koa hitanay ny fiovàna izay entinao ry fanahy-masonao amin'ity andro maraina vaovao ity. Amin'izao vatsim-panahy atolotrao anay izao. Koa indreto izay mankalaza anao, ry Andriamanitra raisana ka fanahy-masonao, ianao ilay atsaitsaiko mandrakizay. Miazona anay amin'ny mazaka am-pitiavana ary maneho ny fahatsaranao aminay isan'andro. Mitsakanao sy mankalaza anao izao mivoninahitra anao, ilay tompon'ny sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao tsara. Ankehitriny mangataka indrindra ny famindrapo avy aminao, ny fanadiovanao amin'ny ranao sarobidy, ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra, ary dia izany fanahy masina izany tokoa miteraka fanovana tanteraka sy maharitra eo amin'ny fiainanay. Aminaranao Jesosy avy any Nazareta, mazony manintsy mangataka izany vavaka izany, misaotra ray manalo. Alleluia. Amen. Mbola ampitomboina amintsika mandrakareny ravina ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Sy Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina, ary dia ilay fiadanana omeny tompo tokoa hitoetra ao am-potsika anio ampitso ary mandrakizay. Shabbat Shalom. Ny tenin'Andriamanitra dia vitantsika ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa. Asan'ny Apôstôly toko faharoa, vakina manomboka amin'ny andinin'ny voalohany izany amin'ny anaran'i Jesosy. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka ninenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lela maro mitarehonafo nisy eo taminy izay nizarazara, ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema, avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary noho ny rezany feo izany, dia niangona ny olona maro ka very hevitra, fa samy nare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra, ka nanao hoe, indreo tsy Galiliana va ireo rehetra nitenyreo? Ka ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nabe antsika? Dia Partiana sy Mediana sy Elamita, ary mimponina any Mesopotamia, sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egipta sy ny tany Libia izay manodidina any Kirena, ary vahiny avy tany Roma na jiosy na prozelita, Kretana sy Arabo. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Dia talanjona izy rehetra ka nianahana sady niresaka hoe ahoana ny tokony hevitra izany. Fa ny sasany ome ka nanao hoe lendovay mamireo. Fa nitsangana Petera sy ny 12 dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe, lehilahy jiosy izay rehetra monina i Jerosalema, aoko fantatrareo fa izaho ka enoy ny teniko, tsy mamoaraka ny hevitrareo, tsy akory ireo, fa vahaora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazana ny joelampaminany hoe, ary amin'ny andro farany hoy n'Andriamanitra nandatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lantitrareo hanonofy, ary ny mpanompoka nalàna vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ka dia aminany izy, ary nisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany, dia raha sy afo ary zavo ny setroka. Ny masoandro ampodiana ho aizina ary ny volana ho rà. Alohan'ny hatongava ny andron'i Jehova dia ilay sady lehibe ny malaza, ary nazovina ny antso ny anaran'i Jehova dia ho vonjena. Amen. Ny fanahy masina no afaka manova ny olona tanteraka tokoa sady maharitra. Betsaka ny fomba
tadiavin'ny olona mba hahatonga ny fanovany fiainany. Raha mahatsapa ny olona iray fa tsy manderaka ny tokony izy ny fiainany, be ny mety zavatra izao hoe na zavatsarotra na ihany koa toe-javatra izay mety mahatonga azy tsy tonga amin'ny fahafampo izay iverany azy, na koa mety mahita fahatosoana lehibe eo amin'ny fiainana izy, dia te hiova. Ny olombelona rehetra dia manana izany fanirian'izany. Izao kosa ho an'ny izay mikatsaka marina Andriamanitra, izay tena mila marina ny famonjen'i Jesosy Kristy, dia mahafantatra fa ny fanovana izay tadiavin'Andriamanitra aminy dia fanovana feno sy tanteraka maharitra miainga avy ao anaty. Ary izay ilay fanovana lalina hanatanteraka fiovàna tanteraka sy maharitra amin'ny fiainana izay dia asan'ny fanahy masina feno sy tanteraka. Miainga izany amin'ny fahateram-baovao, mandalo amin'ny fiverenana tahaka ny zaza, ary dia mitohy amin'ny alalan'ny fandraisana isan'andro ny fanahy masina. Izany tokoa no lalana hitondran'Andriamanitra ny fanovana tanteraka sy maharitra eo amin'ny fiainantsika kristiana. Fahateram-baovao hoe ny Jaona toko fahatelo tokoa dia mampatsiahy izany rehefa nidinika tamin'ny Nikodemosy Jesosy ka niteny taminy fa tsy maintsy ateraka indray ny olona vao ahita ny fanjakan'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra fa tsy fanirian'ny olombelona. Andriamanitra mihitsy no te hanana olom-baovao, tsy misy ifandraisany amin'ny teo aloha. Adama vaovao sy Eva vaovao dia tsy ifandraisany amin'ny Adama tranainy sy Eva taloha. Ary izany dia manamarika amintsika fa ny olona nandray an'i Jesosy dia olom-baovao. Fa raha misy olona Kristy dia olom-baovao izy. Ny tenin'ny Tompo dia mampatsiahy tokoa fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Jaona toko voalohany ny andininy 12. Izay no fototra iangana amin'ny lalana ho amin'ny fanovana tanteraka sy maharitra. Mitohy ny lalana diavintsika dia ny fiverenana tahaka ny zaza. Io mantsy ny Matteo toko 7:7 hoe lazaiko aminareo marina tokoa Jesosy, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zaza kely izay tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ny fiovàna zany dia fanapahan-kevitra avy amin'ny tsirairay ihany koa. Anjaranao sy anjarako ny miova tahaka ny zaza kely, ny mandray ny fanjakan'ny lanitra tahaka ny zaza kely, ary manatanteraka izay hafatra omen'Andriamanitra ray antsika amin'ny mahazanaka antsika. Rehefa manaiky ny olona ny hotezain'Andriamanitra, rehefa manaiky ny olona ny handeha araka ny tenin'Andriamanitra ka hatsapany lalina ao anatiny, fa rehefa nandray le hery tonga zanak'Andriamanitra izy dia mila miroso manatanteraka izay tian'Andriamanitra, ary asa fanapahan-kevitra ny tsirairay izany. Eo ny anjaran'Andriamanitra fa eo koa ny anjarantsika. Eo ny asan'ny fanahy masina fa eo koa ny fanapahan-kevitsika tsirairay avy. Anio ary tapoha ny hevitrao, anio ary raiso ny andraikitrao, anio ary tanterao izay tsy ny tompo anao, dia niverina tahaka ny zaza dia ny hiova ka ho tonga tahaka ny zazakely dia hiditra tokoa amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Azahoanao ny tenanao ho toy ny endry, azahoanao ny tenanao ho tahaka ny efa tapitrohatra, fa miteza mandrakariva iaino ny bitsiky ny fanahy masina, iaino ny tenin'Andriamanitra, iaino ny toriteny, handray ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ny fanahy masina, azahoanao manatanteraka izay rehetra tiany Tompo hatao eo amin'ny fiainanao. Fahalandriavana dia ny fanovana tanteraka sy maharitra dia iray fanahy masina tokoa, izay manohy isan'andro ny asany. Ary raha manohy ny asany isan'andro ny fanahy masina, ianao koa dia mila miara-miasa
aminy isan'andro, satria mitoy isan'andro sy amin'ny fotoana rehetra ny fanovana tanteraka sy maharitra asan'ny fanahy masina zany. Saingy izao kosa mila fanekena avy aminao sy avy amiko, mila finiavana avy aminao sy avy amiko iova tanteraka, ary dia avy ao anaty le faniriana lalina te hiova sy anaraka ny tenin'Andriamanitra. Vokatra zany dia mazava ho azy fa ny vokatra ny fanahy masina dia lazain'ny Paoly apôstôly hoe fa ny vokatra fanahy masina dia ny fitiavana. Galatia toko 5:22. Ny fitiavana io no fototra, ary rehefa mahatsiaritsika fa milatsaka ao anatsika izany fitiavana izany, miasa ao anatsika izany fitiavana izany, manova ny fiainantsika izany fitiavana izany, dia ao ireo toetra n'Andriamanitra rehetra izay manaraka azy. Fa atao fitsapa lalina ao anatin'ny fosin'ny fanahy hoe ny fitiavan'Andriamanitra ve no miaina ao anatiko, ny fitiavan'Andriamanitra ve no fahako mietsika, tsapako lalina ao anatiko ve izany fitiavan'Andriamanitra izany. Andriamanitra ve dia monina ato anatiko amin'ny alan'izany fitiavana izany. Dia mitia an'Andriamanitra amin'ny fanahy, ny fo, ny saina, ny tenako manontolo, ary dia mitia koa ny namako tahaka ny tenako. Izay no fenitra rahantsika, ary rehefa manaraka izany fenitra izany isika dia azo antoka fa tsy diso lalana, fa izay tsinona no lalana mandeha mankany amin'ny fanovana tanteraka sady maharitra. Dia mitoetra rehefa avy eo ireo fanomezam-pahasoavana izay lazain'ny asan'ny apôstôly ihany toko 9, dia manambara fa eo ny fahendrena, ny fahalalana, ny finoana, ny fanasitranana, ny fahagagana, ny faminaniana, ny fahaizana manavaka fanahy samihafa. Ary dia ireo dia mampatsiaro antsika fa fahendrena moa inona fa ny fahendrena izay omen'Andriamanitra antsika anie. Atsapantsika fa isika dia olon-kandalo, atsapantsika fa ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandro hampahendrena, atsapantsika fa be ny lalana mbola tian'Andriamanitra ho diavintsika, saingy izao ako tsara fototra izany, ako andeha araka izay planina sy drafitr'Andriamanitra izany, ary dia tsy hivily amin'ny ankavitsitra na hivily amin'ny ankavanana, satria andre ny feon'Andriamanitra andrakariva avy eo voantsika manao hoe ity no lalana ka andehana. Izany fanahy masin'Andriamanitra izany anie hitoetra mandrakariva amintsika, hampahery sy hampatanjaka antsika, azontsika toko sy fanantenana ny tsy fiovany ary ny fitiavany antsika isan'andro. Mahereza mantanja ny tompo amintsika amin'ny herin'ny faherezany vavaka isika. Jesosy malalo, tsaroana tokoa fa raha tsy ateraka indray izay dia tsy manana ilay fanovana tanteraka sy maharitra. Raha tsy miverina tahaka an'izany zahay manohy izany lalana izany, dia tsy tanteraka izay tena sitraka ny vonao. Ary koa Jesosy manalo, tsy mba hizotra ary mitojo amin'ilay tanjona farany tokoa izay izay iantsona anay any amin'ny lapan'ny voninahitra ao, any amin'ny izay tsy hitan'ny maso sy tsy tapahin'ny tanana, any aman'herinherina, dia any amin'ny Jerosalema vaovao, raha tsy mandray isan'andro ny fanahy masina manova ny fo sy ny fiainanay. Eny Tompo Jesosy, ovao izany fonay izany, ovao ny fiainanay, ovao ny fihetsikay, ovao ny fomba mampanao anay mba hampitoetra tsara ilay fiovampenitra mahery vaika tianao tanterahana eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy noho izany. Ary mankasitraka ireo mporam-panahy zay fa tsy asan'ny olombelona izany na fanirian'olombelona fotsiny, fa asanao fanahy masinao, asanao Andriamanitra ny te hanana olom-baovao ary ny te hanana koa mpanompon'Andriamanitra izay miorina tsara amin'ny mahasakaiza ny Kristy azy. Dia anao ilay mipetraka ambony seza fiandranany zanak'ondry, nihaja ambonahitra, anaotra amin'ny taloha indrindra, ankehitriny aritra mandrakizay, fa amin'ny kosa ny fahasoavana an'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ahatonga anay hiova tanteraka sy maharitra eo ambany helatra ny fahasoavanao. Alleluia. Amen.